Ny tsy finoany vahoaka Israely. Romanina toko 7 hatramin'ny toko 112. Romanina toko 7. Israely sy ny fampanantenana. Romanina toko 7 ny andininy voalohany hatramin'ny 17. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandanga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky niriko aza ho voaozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako, mba hahavonjeko ny rahalahako, havako araka ny nofo izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fombam-pivavahana ary ny teny fikasana. Azo koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaky Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Genesis toko 1:20 ny andininy 12. Izany hoe, tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao, dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Genesis toko 8:20 ny andininy 20. Ary tsy izany ihany, fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'izay miantso, dia no lazaina tamin'ny rahavehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny. Genesis toko 5:20 ny andininy 17. Araka ny voasoratra hoe, Jakoba no tiako fa Esau no halako. Malakia toko 1 ny andininy 2:7. Ny famindrampon'Andriamanitra. Romanina toko 7 ny andininy 4:40 hatramin'ny 4:20. Ahoana ary no lazaitsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izaho hiantra izay hiantrako, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Exodosy toko 7:30 andininy 9:10. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao, izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Exodosy toko 7 ny andininy 4:40. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe, ko nahoana izy no manome tsiny ihany, fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsia, rahalehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra noforonina va hanao amin'izay namorona azy hoe, nahoana ianao no manao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovan'ny zavatra samihafa, ny iray ho ajaina ary ny iray hatao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia te haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza, dia be faharipo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana, mba hampahafantarina koa ny harenany voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny raha teo hahazo voninahitra, dia isika izay nantsoiny koa, tsy ny avy amin'ny jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Ireo mpaminany dia manambara mialoha ny fahajamban'i Israely sy ny hahafahan'ny jentilisa mandray ny fahasoavana.
Romanina toko 7 ny 15 hatramin'ny 17. Araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe hiantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Osea toko 2 ny 15. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no hiantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Osea toko 2 ny 1. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjena. Fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefany Jehova ny teniny ambonin'ny tany. Isaia toko 10 ny 12 sy 13. Ary araka izay nolazain'i Isaia fahiny hoe raha tsy Jehova tompony maro no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Isaia toko 1:7. Ahoana ary no holazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàna ny fahamarinana kosa, dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa to tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato matafitohina izy, araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vatolampy mahasilafaka aoziona, ary izay mino azy tsy homenatra. Isaia toko 9 ny 14 sy toko 20 ny 14.